Falmeraba atsika rehetrarehetra amin'izao fatelo ny volana janoary izao dia meraba manokana amin'ny fanirisoa herinaivo. Faliko ny vidéo andria point anankitelo ndraisiko tamin'ny resaka nataondry tao anatin'ny live androany dia resaka protection hoe nangataka protection tamindria ve resaka atomboka hatramin'ny voaloha ilay izy satria hoe tsisy an'izany fa nanompa olona sy ny sisa zao fandeha ilay izy arina tafipetraka teo ndry dia niantso anandry ny 28 tsy tadidiko tsara tsony le daty dia nazara taitra be mihitsy ny ndry niantso reny sarintsika hitan'olona tato anaty Facebook reny dia ndriny hoe no mipropose voaloha fa tsy za aloha zava le resaka ozy izy ndry tamiko hoe tongava manao vacances za tsisy intention mihitsy andeha hanao vacances à Madagascar satria za andeha hitondra ny zanako ho any Chicago à mois de juillet andeha hianatra donc tsy ao anaty programme ny budgetko ny andeha ho any Madagascar ary tsy mbola manana hoe etapo andeha ho any Madagascar mihitsy ny ako ary ndretrarehetra angamba micomprendre an'izany zavatra zany hoe nanampy andry teo tamin'ny lafiny rehetrarehetra apprécie andria manompa olona na manao an'izao na manao an'izao fanirisoa mbola ato daholo mesazintsika hatramin'ny vanesa manongy ndry mitaraina dia ho za ok eo ary fahatoko satria misy dikany amiko le fitaraina andry hatramin'ny rosy hatramin'ny izy hatramin'ny tout le monde mibloqué andry dia andry miteny ana hoe ito indray le kala mitapy ty ito zao resaka fanompana olona fanirisoa avy amin'ny fanirisoa mahatonga ana halan'ny olona dia ho pain'olona lato fanirisoa dia za mamaly koa manompa zany hoe vitsy mikitrana irery ozy ny gasy nisy mikitrana zany dia kitrano koa le olona fanirisoa ny teny ianao tamin'ny voaloha tonga avy aty Madagasikara dia ozy izy hoe za tsisy moyen fa ataovy ary amin'ny billetako ny testandria tamin'iny dia ozy izy ndry hoe bien sûr toy za hoe za tsy lasa ohatr'izao fa mila mametraka congé dia tenena ozy izy ndry ary tenena ozy izy rehefa ohatra ka azo ny congé azoko ny congé ako dia nalefako tany amindry fa talohan'izay resaka zay ny teny ndry ny proposé ana voaloha hoe ameko carte laissez passer ndry dia tsy mijaly ndry mandeha aty aminako zay ny teny ndry dia tonga tamin'ny buraoko ndry dia atoroko andry daholo hoe makatsy fa ampianariko andry ozy izy ndry 3 à 4 jours inona ny atao fa tsy haiko ataoko inona nomeko inona moa ndry tsy tadidiko tsara le hoe inome ndry ana tamin'izay fa za moa za fa niteny andry efatra amin'ny ela be fa za tsy mitady place zany mbola ao ny mesazintsika amin'ny MP ao fa apiko anareo amin'ny fitiavako ny tanindrazako za zany nanantena andry ary tena fa nanafanafatra andry mihitsy hoe ndreo dia anao ohatry ny teo aloha eo indray raha ohatra tonga eo dia ozy izy ndry la maintenant ndry miteny hoe za nge tsy hanagatra anareo amondy fotsiny natao anareo olala fa ngala aleoko indray raha miverina tamin'ny Rajoelina raha ohatra ka zay tsisy zavatra tsy nataontsika ny Rajoelina tato ary mandainga izay olona tsy miteny izay zavatra zay fa mbola tsy namoaka an'izany ministre de la justice ny Rajoelina fa averiko indray za tsy olona dalaka andeha anompanopa olona fa tany ato fa za ato insultena rabesena intimidena harcelena zany zavatra mahazo ana ato dia rehefa mataoko ve dia za indray ny diso resaka hoe nanontany andry protection satria maro ny olona mahafantatra ny zavatra mety hitranga amin'ny Madagasikara hitantsika ny commentaire any dia ahoana zany ndry raha tonga any aza mbola mandeha atika efa ty zao tsy milamina dia nanontany andry za hoe ahoana ny protection ko ahoana ny fiarovatenako zanako fanirisoa mbola mila ana avy amindry ngeny na tonga andrendrisarehetra reny kasava dia ndry ny teny aza mpanaovinaovinao foana tahina tsy mampanaonao foana ndry fa mba ndry mandeha gauche à droite tsy midika zany fa hoe intervenir anandry tsy midika zany fa hoe tsy gadraindry na tsy gadrain'izay juge eo araka ny tendry eo aloha juge anao ny asany
fa le problème ndry de zao bloqué ndry atso a Madagasikara de amendriandreny tendretra rehetra reny amin'izay tsy afaka makany satria nalefako andry daholo ny dossier resaka cocaïne tany anosy Belleville après ndry nitenena amin'izay avy hoe ataovy ny dossier ndry nosy Belleville fa ampiarahako amin'ny ekipako inona ntsony eky ny dossier ataoko eo ny olona mandray le dossier rehefa zandry ndry tsy lavy ary avy amindry ny tonga n'iny dossier iny efa teneniko ndray mila ordonnance iny angalana preuve rehetrarehetra fa ty andafy ikarakarako anazy tsy nataondry le izy fa zavadibadika kely resaka fanirsoa tena mbola nanatsa-ndry za ary nanina tsy tenendry ampanaraka andry live teo hoe nanina bloqué ndry inona ny raha tsy nataoko andry fa tonga de bloqué ndry za ve fanirsoa tsy afaka mandeha manao commentaire any amin'ny olona any ambadika any c'est tiako ange io zay ny liberté ako fa ny fahazahoako an'le izy ndry manadio tena de mbola mitohy foana ny manipulation ndry non za tsy anaiky an'izany satria za tena nyteny ndry hoe anohana ndry amin'ny foko manontolo inona ny tedaviny zavatra teneniko andry rehetrarehetra tsy abus de pouvoir tsy impunité tsy corruption fa nohony protection satria rosy nanao menace de mort ana ndry napriska ana tam'izay torio rosy faranteo ndry mbola nanao koa hoe torio zay manao menace de mort anao fa maninona mandainga ohatran'izany de toute façon tsy mila place ara mbola ohatran'izao amin'ny fiainanareo ao ataoko aiza koa ny zanako la place inona karamako aty angeky ka 2600 € sahako miteny an'izany tsy mahafantatra an'izany raha mbola manana domaine ohatranaty mahafantatra an'izany karaha 17 € de l'heure farany ambany misy rehetrarehetra indamité rehetrarehetra zany na santé na congé payé tout ce que tu veux fa za aza atao an'izany fa nirsoa fa tsy tiako pourquoi tu m'as bloqué il faut expliquer aux gens fa roa manarakaraka an'izay nanina tsy resandry Kofali Daya hoe nataondry représentant officiel représentant nandeha nitory amin'ny anarany association ADM nandeha nitory tany Île Maurice nanina zany tsy resahana am'le olona fa avilivily le resaka fa roa manaraka fa telo manarakaraka an'izay raha isa fantatra zao fa mipetsipetsim-bava le iaingo miparadiny sy raha isa fa hoe Kofali Daya no association no président ny association ny atony capture zay tenendria hoe fangay aingo miparadisa no izy anoinonao teny fa iny koa mbola azo ny anjarany non azavao aminay fa zako am'izao tena bazary be le izy de tsy mazava zay ny mamboly le frustration satria nareo flou loatra flou be nareo fa telo manarakaraka an'izay efatra zay ny amin'ny bloqué ndry tsy resaka zavatra ato miteneniko andry hoe inona mbola irana miasa amin'ny procureur général Albon nefa efa mitaraina ny olona fa lavatanana be io manao affaire be io sisy corrompu be io de ozy izy ndry tam'izay nanao an'izay publication zay de niantso ana direct ndry tozy izy ndry hoe aza mbola taolo ozy izy ndry Albon fa mbola ilaitsika io faniry c'est la première fois za miteny zavatra ohatran'izany ato direct aza atao an'izany fanira j'ai mal sa tindry za tomany eto ohatran'izay koa procureur narindra ndry napriska na procureur narindra tamin'ny resaka Ambohimalaza procureur ozy izy ndry fa ataovy teo amin'ny commentaire-ako androany ndry misefosefo miaraka amin'ny procureur narindra mbola élément ndry ao nefa iny nandainga mihitsy hoe mbola any amin'ny réanimation feno asina mbola tsy azoko tapany izy nefa feno asina mbola lao téléphone hitatsika ndry mihitsy namoaka le sary pourtant ndry mbola miara-miasa aminy zay fa lava be le izy fa manaraka toizako 9 minutes ty ou 10 minutes fa tena tsy tiako ny zavatra atao ndry resaka fanadiova tena complètement de manipuler ndry malagasy meno ndry de reo olona miteny ndry spora ndry reo tsy maninona fa problème zay fa tsy ana choix zay mafalifaly fony mipora ndry izy fa pour moi tsy mety amina tsy d'accord ako am'le système sy am'le zavatra mifanarahantsika ntolomatsika taty hoe impunité corrompu abus de pouvoir resaka protection teneniko ndry zay fanazavako tary aloha zay hoe inona ny mba fiarovandry ana